Ny fiangonana fanahy ny voninahitra tsy mitsahatra ny manohy hatrany ny asa soa fanao ny eto tampitanànany Mahajanga. Tonga teto amin'ny fonja ben'ny Mahajanga, fonja fanarenana, ny fianakaviany fanahy ny voninahitra izay notarihiny lehibeny eto Madagasikara, lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina, ny zaravary amgony, lamba fitafy ary menaka sakafo ho an'ireo voafonja lasy vavy eto amin'ny fonjany Marofoto, ny fiangonana fanahy ny voninahitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra no nafahana niditra tato anatin'ity fonjany Marofoto ity. Ny tenin'Andriamanitra no manery anay. Hoy Jesosy hoe indray andro any isy ny fitsaran'Andriamanitra amina eny ambony eny zany. De izara roa ny olona, misy ny ankaviany, misy ny ankavanany. Ny ankaviany dia antsoina hoe osy ary ny ankavanany dia antsoina hoe ondry. De teny izy amin'ny ankavanany amin'izay fotoan'izay milaza manao hoe avia ianareo izay notahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorenana izao tontolo izao, fa nona ozy izy dia nomenareo hanina, na rary dia nitsabonareo, tsy nanan-kitafy dia nitafianareo tany an-tranomaizina dia nivanginareo. Dia ozy ireo olona reo hoe taiza ianao ny tany an-tranomaizina sy ny sisa no nivanginay, izay nataonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindrareo izy dia nataonareo tamiko. Ka izao asa famangina fonja zao dia asa ho an'i Jesosy. Izay natao tamin'ireo rahalahy sy anabavy reo dia natao tamin'i Jesosy. Manentana antsika raha tonga aty ny namantsika tsy mbola very akory izy ireo fa fanitsindalana ny aty an-tranomaizina. Rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina izy dia raiso tsara, fa namantsika io tafotoana izy dia lavo, solafaka izy dia mety nenjera, mety naratra, fa namantsika reo asioso reo. Rehefa tonga taty zay dia misy zavatra tokony ilain'ireo, ankoatry ny akanjo, ankoatry ny fitafiana, misy zavatra maromaro ilain'zareo ty fa mba manatona ny tokony andraikitry ny fonja hoe inona no azo anampinan'ireo, fa matoa reo mbola velona dia tian'Andriamanitra izany. Mitaky fiaraha-miasa mitohy amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra ny eto amin'ny fonja fanarenana Mahajanga, hoy ny mpandrarany fonja izay nandray ny fitenenana. Ireto farany izay resy lahatra ary mankasitraka ny asa vitan'ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina. Soatranareo amin'ny tsy fanadinona no fonja dia Mahajanga zao ao anatiny zany fonja sa mahayaty fa ny zavatra tena manerina fonja dia zany resaka sakafo zany ny fitafiana. Satria misy amin'izy ireo avy tamin'ny lavitra andriana ny fitafiana dia akodiny ihany ny tonga aty ary na niavana ary na ndeha ary namakaty tsy vita niavana. Mamerina hatrandro zay ny fisaoma ny fiangonana fanahy voninahitra izay tena mahafaly indray dia hoe ny lehibe indrindra amin'ny fiangonana tsy tonga eto pasteur Isidore tena maka heviza zay nizakaitanareo hoe tiana dia tiana tokoa raha ohatra ka hoe tizo ny fiarana azy zao mety tsy amin'ny alalan'ny mety fanampiana zao ihany fa fampahelezana loko fonja satria zany zavatra dia fonja azo iady olona rehefa latsaka katanena ny olona dia ny fanaitsina taon'Andriamanitra marina fa betsaka ny karazaka fivavahana misy ato fa atreto zany dia mbola maitsy tsy ampy izy mbola tsy ampy mba fangatana zany dia mba hoe tonga aty moa ny fiangonana fanahy voninahitra fa tsy nandalo tsy mba tena toetra ho an'ny fonja sy ho an'ny fonja Mahajanga satria mba atao amin'ny teny hoe fonja dia Mahajanga na zahay mpandrarana fotoa mba tsara rehefa tsara koa manakitoan'Andriamanitra azo atao. Dia pasteur amin'ny ady vitanareo dia mirasoanareo kodia farany zavatra tanterahana. Miisa 4,700 ny voafonja rehetra eto amin'ny fonja ny Mahajanga tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana ny maraina ny zoma fa 20 ny volana Aprila. Miovaova io tarehimarika io, misy ireo voafonja izay mivoaka, misy kosa ireo miditra raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitra. Nankahery ary nitondram-bavaka ho an'ireo voafonja ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina nandritry ny fotoana nandalovana teto amin'ity toerana ity. Misaotra an'ireo sefo miasa amin'izao toerana zao dia misaotra ny pasteur moa zany tonga namangy anay amin'izao toerana izao. Tsy tonga nitsidika fotsiny ihany fa nitondra ireo voatsirambo ny tananareo. Ka engane hitombo be ny elana ary Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny pasteur ny amaly soa vitanareo amin'ny tsirairay avy. Misaotra tompoko. Pasteur fa nanampy amin'ny resaka ara-panary, nanampy amin'ny resaka ara-tsakafo koa
ka natao fonja zay dia vanginao dia engany samy taona tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Ifampitaona amin'ny vahoaka ny Mahajanga eny amin'ny kianja mitafo complexe sportif indray ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina sy ny Ramatoavadina amin'ny sabotsy fa 7 ny volana april izao. Lanonana goavana no tanterahana eny an-toerana ka anasana ny rehetra. Eto ihany koa dia mampafantatra antsika ilay hetsika lehibe rapitso ao amin'ny complexe sportif Ampisikina eo amin'ny croisement miakatra eo amin'ny bloc Tongava. Fa fitiavana no asehona ianao fitiavana ny manery anay. Tsisy resaka politika ity. Tsy misy fotoana hoe indray andro any ilatsaka be ny tanàna izy na député na anna fa ny zavatra kendrenay dia ho tsapany olona hoe tia azy Andriamanitra. Tahiny Jesosy rapitso amin'ny 7 maraina manomboka ao amin'ny complexe sportif. Soda topoka. Ny fiangonana fanahy ny voninahitra manova olona, manova fiainan'olona. Ny anova ny poniny Mahajanga, anaradiany Andriamanitra no tanjona lehibe ho an'ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina sy ny Ramatoavadina.